Fanatanjahantena eo anivon'ny fiangonana Anglikana kosa indray izy ity tanterahana any amin'ny FLA Iavo ambony ny 17 sy 18 jona ho avy izao ny andihan'ny faraka ambin'ny folo amin'ilay hetsika ara-panatanjahantena sy kolontsaina eo anivon'ny Eglezia Episkopaly Malagasy nampitondraina ny anarana hoe Besopy mitondra fanavana mikasika izay Andriamato Germain Rakotoarso makasika indrindra ny hetsika. Hetsika dia karakarany viatavana ny tanora Anglikana eto Besançon-Antananarivo. Sandraisan'ny tanora Anglikana eo amin'ny fiangonana efapolo mandray anjara amin'izy io izay teo amin'ny sabotsy alahady zao eny Iavo ambony Ifla Iavo ambony. Dia avy eo ny taranja rehetra na volleyball, foot, basket, dia misy koa ireo sakarazany scrabble, échec etc. Andihan'ny fahafiry ity dia inona ny tena hoe tanjona ao anatin'izay fikarakarana ny letsika izay? Ity zao dia andin'ny faraka ambin'ny folo. Izany izy io mitondra hoe Besopy, io moa avy amin'ny hoe le Besopy amin'ny Anglikana le évêque ka hikarakara dia ny tany donc dia hoentinay andégocier amin'ny 23 ou 27 août aloha tsika avy ny tanora ny Anglikana dia hoany izay amin'io. Izy aby no afaka milalao anatin'le kilalao atao? Ny afaka milalao dia tanora Anglikana rehetra izany hoe jeren'ny presteur zany révérend zany manosiny hoe le mpilalao dia Anglikana teo dia izay no afandray anjara. Ao anatin'izay fitaizana tanora anivon'ny Anglikana izay aiza ho aiza ny hetsika manaraka ankoatran'ity hetsika atao ity? Ny hetsika manaraka moa zany dia araka ny teny teo ny any zakabe izay atao tanora Anglikana ny négocier zany ny tsirana amin'ny 23 ou 27 izao izay no mitady manaraka.